fa ianao mampirehitra ny jiroko, Jehovah Andriamanitra no mampazava ny fahamezinako. Salamo 8:1-9. Jesosy Kristy dia manome antsika ny tenin'Andriamanitra mba ho fanavotana antsika tsiraray avy ary hitarika antsika tsiraray avy ho amin'ny lala marina izany tenin'Andriamanitra izany. Ary ny tenin'Andriamanitra koa dia hoe manolo-tsaina antsika amin'ny fiainantsika ary mampianatra antsika ho amin'ny lalana tsara ka hahatonga antsika mba hahatsiaro hoe manana mpanafitra, manana Andriamanitra lehibe, anana fiadanana eo amin'ny fiainantsika. Koa tsy tokony ataontsika tsirambina ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Izy io no fahazavana manazava ny lalantsika, ka raha arahantsika dia tsy hodiso lalana ihany koa isika. Rehefa ampidirina amin'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra dia manova ny fitondrantena. Ny teny lasa miova ihany koa ny teny izay lazaina. Ny toetra miova ihany koa ny toetra ary mitarika amintsika tsiraray avy ho amin'ny fiainana madio sy feno fitiavana. Tsy azo iankinana ry raha lasaina-bavy malala ny hevitr'olombelona. Fady ny miankina amin'ny hevitr'olombelona fa mahasoa no ny miankina amin'ny hevitr'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Zara aza misy ny tenin'Andriamanitra iankina antsika, manitsy antsika, mitari-dalana antsika, fa ny tenin'Andriamanitra ihany no antoka lehibe azo hitokisana, hitarika antsika ihany koa ho amin'ny fiainana mandrakizay, ho amin'ny famonjena. Izay manao azy ho mpitari-dalana dia mandeha amin'ny lalana mazava sy azo antoka izany olona izany. Izao sy ianao izany. Ny Baiboly dia feon'Andriamanitra mihitsy izy io, ka rehefa mandinika azy isika, tsy manao tsirambina fandiniana azy isika, dia toy ny miaino an'Andriamanitra, miresaka amintsika mihitsy, ka tokony hanetri-tena sy hazoto handalina izany isika. Ny tenin'Andriamanitra no fahazavana sy fitarihana tsara indrindra. Izy no manazava ny lalana sy mitarika antsika tsy ho diso. Ataovy mpanolo-tsaina ny teniny amin'ny fiainana. Tsy vakiana fotsiny izany, tsy ajanona ho fahalalana fotsiny izany, fa ampiharina amin'ny fiainana sy ny fitondrantena mihitsy izany teny izany. Dia ho tonga fitahiana sy fahasoavana ho anao. Aza miantehitra amin'ny hevitr'olombelona. Ny fiarovana dia ao amin'ny hoe izao no lazaintsika. Izao ny tenin'Andriamanitra. Izao no lazain'ny Baiboly. Izany no fiarovana azo antoka tsara indrindra ho antsika tsiraray avy. Ny Baiboly dia feon'Andriamanitra. Rehefa mamaky azy isika dia Andriamanitra mihitsy no miresaka amintsika. Izy mihitsy no miteny amintsika, ka ilaina ny mandalina izany amin'ny fahasotoana tanteraka. Aoka isika handray ny Baiboly ho mpitari-dalana sy mpanolo-tsaina antsika isan'andro isan'andro, handalina azy amin'ny fo manetri-tena ary hampiatra izany amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro raha mbola velona ihany koa isika. Na amin'ny fiteny, na amin'ny fihetsika, na amin'ny toetra dia tokony hitantaratra fa zanak'Andriamanitra isika. Amin'izay dia handeha amin'ny lalana mazava isika, ka tsy ho very fa ho tonga amin'ny fiainana mandrakizay. Ho tanteraka amintsika ny izany tenin'Andriamanitra izany. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, ny amin'ny maraina vaovao izay nomenao anay. Misaotra satria tsapanay fa tsara ianao, miaraka aminay, mampahery anay, mitantana anay, ary misaotra noho ny amin'ny teny izay nomenao anay, fa zava-dehibe ny fifandraisana aminao amin'ny alalan'ny teninao. Engany azoto mandrakariva izay, hamaky ny teninao ary hiaina izany teny izany, satria izany no ho tombotsoa ny fiainanay, hitarika anay ho amin'ny fahasoavana sy ny fahatsarana rehetra. Meteza ianao, ombanay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.